Alohan'ny hanomboantsika izao fotoana izao dia manasa anao hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Hivavaka isika. Ranahy izay any an-danitro, ianao ilay raina ny lanitra sy ny tany, tompony tompo, mpanjakany mpanjaka, maefa ny zavatra rehetra, atolotsay ho anao irery ihany ny dera sy ny laza, ary ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Ny tsy fahafehezana, ny fisainana ka mahatonga anoty eo anatrehanao angatana fona aminao zanaketra. Saotranao no ity fotoana ity izay angatana fahazavany saina, ahafahana mahafantatra ny sitraponao ary ampanekeo anay izany ka hitondra fifohana sy fanavozanao anay ny teny finoanina sy angatana amin'ny anaranao Jesosy Kristy mivavaka. Amen. Ampifaliana mandrakariva no ifandraisana aminao amin'ny alalan'izao fandaran'izao izay irosotsika eo amin'ny dingana ny amin'ny fifandraisantsika ampahary. Nambara zany moa fa ny olombelona tsiraray avy zany dia natao hifandray ampahary avokoa. Fa hitantsika teto fa noho ny idiran'ny ota dia izao tapaka io fifandraisana io, ary izay mampatonga antsika manana olana, izay mahatonga antsika tsy tafavoaka mihitsy. Ny aretina, ireo karazana olona maro samihafa tany saina izay lazaina hoe tsaribahana, ny faratsiam-pitondrantena rehetra, ary mahatsapa ny maro hoe tena ratsy ny lifa tsy afa-miala ary izay indrindra. Izay mantsy nampatonga ny salamo ao amin'ny salamo 150. Salamo 150 dia izao nivaky ny teny eo amin'ny 1:5. Indro tamin'ny elo ka niterahana ary tamin'ny fahotana no torotoronà ny reniko. Io mantsy miteraka ady-hevitra be eo amin'ny maro. Efa fantatry ny mpahary ve fa anotany hoe nanina no foroniny, ka tsy izay le izy. Fa rehefa nijerentsika tany amin'ny famoronana dia izao hoe io lay saina izay nomeny io ane, lay fifandraisanao amin'ny mpahary ane ao amin'io e. Fa rehefa mifandray amin'ny mpahary ianao dia azavy fomba fijery fa ny ota no mamily sy mandiso ny fomba fijery satria namily lay filana. Izao mantsy ny ao amin'ny Jaona 1:7. Jaona 1:7 dia ny 9:9 no vakitsika. Jaona 1:7 dia vakina eo amin'ny 9:9 izany. Dia izao no vaky ny teny ao amin'io 9:9, izay ateraky ny nofo dia nofo. Izany hoe fahaterahana ara-nofo zany, satria i Adama sy Eva ny nanota dia ny tarana zany lasa taranaka mpanota. Ary izay indrindra mantsy ilay hoe ilay noforon'ny mpahary tahaka ny endriny, dia io zany anisan'ny azo resana hoe ny fahatsapana. Ilay lahy sy vavy zany anataranaka. Dia izao za zany izao manan-janaka dia zanako ireo. Dia izao ny fifandraisako amin'ireo zanako ireo zany izay fahatsapana fifandraisako amin'ny zanako, dia iny koa ahatsapako ihany koa amin'ny fifandraisako amin'ilay mpahary, satria za zany izao maha-kristiana dia lazaina zao fa zanak'izy, zanak'Andriamanitra. Ka izao rehefa tsy mankatoa ireo zanako ireo dia inona ny zava-mitrangamiko, dia tahaka iny zany ahatsapako hoe izaho koa tsy mankatoa ny mpahary, tezitra amin'ireo zanako ireo dia rehefa tezitra amin'ny zanako dia izao tsy omeko azy ny ilainy. Dia za zany izao tsy tokony ho gaga ary tsy tokony alahelo, satria vokatry ny nanotako aneny tsy azahoako ilay fitahiana izay omeny mpahary anahy. Raha vao mahatakatra an'izay zany dia ahitana hoe tsy olana ka izy io, fa ay zany ireo lazaiko fa olana be dia be mitranga eo amin'ny fiainako ireo, dia mitarika
ahafantatra hoe inona ny tediavy pahary amiko. Izay no hoe ny anton-javatra fa tsy ny voka-javatra. Izany hoe ireo toe-javatra mitsanga rehetra lazainao fa olana rehetrarehetra ireo zany, de tokony hitarika anao hitady le tena vahaolana. Satria mazava zany zao, fa taranaka mpanota aho. Misy zavatra azoko atao ve ny amin'ny mampanota ahy? Zay mantsy le izay ateraky ny nofo dia nofo araky ny nambara teo. Fa ho amin'ny mpanota, inona ny ezaka izay atao mpanota mahakasika ny fahotany sy ny zavatra rehetra izay mitranga eo aminy, misy azony atao ve? Misy ezaka zay azony atao ve? De izao, tsy misy na inona na inona azony mpanota atao amampanota azy. Ny inona ny ezaka izay ataony hoentiny mamaha ny olana io, de izao, tsy misy ezaka ataony io na kely ary. Satria samy miezaka neny rehetra e. Za mba miezaka ny anao ny tsara ho tsara fanahy. Fa vizana foana neny rehetra fa tsy mety e. Zao nge ny ambaran'i Jeremia 2:2-20. De vaky ny teny. Fa na de misasa sira azo azy ianao, ka maka-lavenina betsaka nadiovana anao, ny elo koa de mbola voasoratra eo anaty aiko ihany. Zao mantsy. Tena mba miezaka ihany anie ary fantatro fa tsy mety nge le ataoko. Ary tena miezaka. Satria amin'ny fisainam-pahotana nanaovako an'izay ezaka izay. Ary amitaka amin'izay de voly. Satria tsy vitako le izy. Fa mila mpanafaka. Anafaka ao anatin'izay. Ary mbola amafisiny io teny io izay milaza fa inona tokoa moa zany no ataon'ny olombelona mahakasika an'izay, de ao amin'ny Jeremia 3:20 ny 9:20 zay vaky teny. Moa manova ny ody va ny Etiopiana, ary ny leoparda va mahova ny sorana, raha izany de mahazo manao tsara koa ianareo izay efa zatra nanao ratsy. Kivy aketraka eo anatrehany eo, mifantatro nefa tsy mety le izy. Fantatro le izy. Fa inona mahatonga zany re zany? De zay mahatonga ny apôstôly Paoly miresaka ary tena ambarany mazava fa ny olana de ny fialana teo amin'ny pahary eo. De zao no resahany eo amin'ny Romanina 7 de vakina manomboka amin'ny 9:20. De zao ny vaky ny teny. Fa fantatsika fa araky ny fanahy ny lalàna. Fa fantatsika fa araky ny lalàna, araky ny fanahy ny lalàna, fa izao kosa nofo namidy ho andevony ny ota. Eto zany de misy zavatra anankiroa samihafa ireo. Fa izay ataoko de tsy fantatro, fa tsy izay sitrako no ataoko, fa izay halako no ataoko. Betsaka anie ny olona miresaka mazava tsara e. Fantatro anefa tsy mety le izy e. Zay io teniteneniny io. Fa izay ataoko de fa tsy izay sitrako no ataoko, fa izay halako no ataoko. Fantatro fa tsy mety fa mbola ataoko ihany lay tsy mety. Fina mahatonga an'izany? De toizana ny teny. Fa raha manao ny tsy sitrako aho, de manaiky fa tsara ny lalàna. Ary amin'izany tsy izao intsony no manao izany, fa ny ota izay mitoetra ato anatiko. De toizany ihany lay teny. Fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko, de atao aminoko, fa atao anatiko ihany ny fikasana. Saingy ny ahatanteraka ny tsara no tsy ato. Fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko, fa ny ratsy izay tsy sitrako. Zay hoe taranaka mpanota ary amin'ny mampanota. De io zany tsy ampivelatra na oviana na oviana. Ary tsy afaka ivelatra ao anatin'izay. De toy izany teny.
koa hitako zao lalàna izao raha atanao ny marinao dia ato amiko ny ratsy fa mankasitraka ny lalàn'Andriamanitra aho araka ny toetra anaty nefa mahita ny lalàna hafa momba ny tenako aho miady amin'ny lalàn'ny saiko ka mambabo amin'ny lalàn'ny ota izay ao amin'ny momban'ny tenako. Io zany de hoe izay ateraky ny nofo dia nofo. Aiza zany de io ny tena olana de le filana ara-nofo. Ao zany misy filana ka ny devoly zany namitaka an'io de ny amitany zany de lasa ilay filana ara-nofo ny tediavin'ny olona de mitady ny fahafinaretana mitady zay ampehity an'io lafiny ara-nofo io ka tsy zay anefa le izy fa rehefa toizana le vaky teny ao amin'io Jaona le vakitsika teo Jaona 7:1-9 de zao nge le izy de toizana lay teny izay ateraky ny fanahy dia fanahy ka raha iverenantsika amin'izay zany zao ny ato amin'ny Romana 4:4 de hoe fa fantatsika fa araky ny fanahy ny lalàna. Eto zany dia hiditra amin'le tena ara-panahy amin'izay isika satria raha vao miresaka saina izany izay ao amin'ny saina ny mifandray amintsika ny mpahady indrindra Kristy amin'izao vanim-potoana misy antsika izao izay ao ny fanahy no hiasa izay hanome fahazavany-tsaina de ny devoly zany amitaka ka ny fomba amitany devoly zany dia io ambaran'ny Korintianina 2 io Korintianina 2:4 vakitsika ny 9:7 sy ny 4 Korintianina 2:4 sy ny 7 de zao teny fa raha miafina ny filazantsara de miafina amin'izay ho very zany izany hoe atao zany ny ataon'ny mpanjaka zao famizina zao de ataony tsy azo ny ambaran'ny baiboly ary zay mahatonga ny olona zany hoe raha vao baiboly tonga de tsy lina izy ary tsisy mivaky loha ataonga ndray ohatra anankiray anao zany mijery baolina ady mifiry eo fa maky baiboly tsy vitanao ny maky baiboly ary indrindra ny fifantohana tsy avelan'ny fanto ka eto zany koa raha miafina ny filazantsara anay de zao ny filazantsara efa eo fa izao atao tsy azo ny ambarana ary mety tsy ho resahana ihany koa le filazantsara ka mahatonga an'io de zao ho an'ny fivavahana rehetra zany ny akamaroany de zao ny fotom-pampianarana nataony mafiorona fa le filazantsara firesahana ny Kristy any zany ny tsy ampy de zay ty teny ty ko raha miafina mety tsy ho resahana ny elizy mety tsy ambara fa ny fotom-pampianarana no ampidirina alentika ao an-tsaina fa le firaisana amin'ny Kristy tsy tafapetraka de zao de miafina amin'izay ho very zany ay misy no very de izy ireo very ireo de zao dia izay noajambain'ny Andriamanitra zao tontolo zao de ny sain'ny tsomimo mba tsy mpisahan'ny fahazavan'ny filazantsara ny voninahitry Kristy zay endrik'Andriamanitra ay zany ny filazantsara amerina amin'ny laona ilay endriky ny mpahary zany hoe rehefa tafiditra ny ota dia niala teo amin'ny olombelona ny endriky ny mpahary de tsy inona fa le fotom-pisainany lasa tsy mankato ka raha vao miresaka ny tenin'Andriamanitra de tsy ekena fa manina rehefa miteny ny dokotera de ekenao fa rehefa nisoratra masina no miteny tsy manaiky ary zay le fitaka ataony devoly ka raha tsy miova mihitsy zany io miala ao anatin'le fanandevozana le fangejam-pianakavon'ny fisainana de tsy vaolana de raha tonga ny Jesosy Kristy famaizinana no nentin'ny mpanjakan'izao famaizinana zao fa tonga kosa Kristy tonga Kristy hitondra an'ilay fahazavana de zao ny ambaran'ny Jaona 9:9 Jaona 9:9 de zao ny ambarany amin'ny 12 Jesosy niteny tamin'ny olona ndraiky ka nanao izao ny fahazavana zao tontolo zao izay manaraka tsy mba ndeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavana-tsaina tonga Jesosy le fahazavana zao tontolo zao izy lay mazava hanome fahazavana-tsainao anao raha ekenao zay de anomboka zava amin'ny fisainanao de ho hitanao hoe ay tsy olana lay atrehako fa mitarika anao eo amin'ny Jesosy le izy ity tontolo ity mametraka hoe olana ny ainanao fa Jesosy kosa ny vahaolana hanome fahazavana-tsainanao izy hanome le fomba fisainana le fotom-pisainana ahafahanao hiala ao anatiny io tsy fetezana io ko manasanao Jesosy hampandray fanapa-kevitra anao hiandany aminy ary hanome anao ny tena vahaolana atsapanao fiadanana izay tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao fa le fiadanana hitondra fiadanam-po anao andeha ary anasanao hivavaka ankehitriny.
hivavaka isika Jesosy malala. Tena misaotra anao. Ny amin'ny teny zay nomenao anay fa tena tsy hitanay zay vahaolana eto amin'ity fiainana ity fa nambara mazava tsara ay ny ota sy ny fahotanany mbola mangeja ny fisainana dia lasa tsy mazava ny fiainana dia mbola gedy zay ny mpanjaka an'izao famaizinana izao dia lasa diso fandraisana fanapa-kevitra, diso lalana dia mitaraina lava tsy mety sitrana amin'ny aretina, lasa kizitina lava tezidava dia tsy hita malahelo kivy ketraka fitaka ataon'ny devily tao zany. Fanambara taminay mazava fa ianao Jesosy ilay fahazavana manome anay ny fahazavan-tsaina meo anay tokoa zany areoka henanay ka zay manarika ity fotoana ity ka ao anatin'ny olana dia azavao ny sain'izy ireo fa mahafantatrao ary raha misy ketaka tsotra fa kivy fanahy ianao mameloela fanahy izy alasa mahafiatana miaraka amin'ntononona sangatana amin'nany Jesosy ny zavatra. Amen.